Telo andro misesy izay no tsy misy marary nambara fa lavo ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara raha nitatitra nataon'ny profesora Anta Marie Daniel Volotina mpitondra teny ny foibe-pibaikona ny ady atao amin'ny coronavirus. Noho izany dia mijanona ho 770 ny isan'ireo olona lavo no ity valanaretina ity hatramin'ny izao. Nahitana tranga vaovao miisa 570 kosa androany raha nitatitra hatrany. Ny 20 amin'izy ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga izay mbola mitana ny laharana voalohany hatrany amin'ny isan'ireo tranga voamarina. Tafiakatra 2,740 noho izany ireo olona voamarina fa mitondra ny valanaretina hatramin'ny volana Martsa nidiran'ny valanaretina teto amin'ny nosy. Ny 770 dia mbola manaraka fitsaboana ary ny 470 amin'izy ireo no marary mafy. Nanambara i Marie Michel Saondrary Malala, ministra fanabeazam-pirenena fa mahazo miverina misokatra ireo sekoly izay manana mpianatra hanomana ny fanadinam-panjakana mba hahafahan'ny ireo mpianatra mamerina ireo lesona moa anton'izao fanapahan-kevitra izao. Herinandro tokoa sisa no ananan'ireo mpianatra hanala fanadinana CEPE manomana izany ho an'ny faritany Antananarivo sy Antsiranana satria ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao no fanadinana amin'ireo faritra roa ireo. Amin'ny 9 septambra kosa izany ho an'ny faritra Mahajanga sy Fianarantsoa ary ny 15 septambra ho an'ny faritra Toliara sy Toamasina. Iverina isokatra ho an'ny rehetra ny lalam-pirenena faharoa mampitohy Antananarivo sy Toamasina manomboka ny sabotsy 20 Aogositra izao, hoy ny ministra FITATERANA sy fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro Randriamandrato tao amin'ny haino manjerim-panjakana androany. Afaka iverina hitatitra olona ihany koa noho izany hoy izy ireo zotra regionaly sy nasionaly rehetra miasa amin'ny lalan'iny. Tsy mbola ho afaka isokatra kosa nefa ireo zotra pitaterana mampitohy any Analamanga amin'ny faritra hafa na mivoaka na miditra ho hiatrany ny ministra Randriamandrato. Na afaka miverina miditra eto Antananarivo aza ireo mponina avy eto Antananarivo tavela tany amin'ny faritra dia tsy maintsy fiara manokana no iverinany eto andrenivohitra fa tsy fiara fitateram-bahoaka.